Rehefa misy mitantaran'ireny le hoe hitanareo le hoe eny an-dalana dia hoe mahita zavatra ohatra zavatra hafahafa. Ho tantaraiko anareo ny ainako momba an'izany. Alohan'izay ho tantaraiko anareo ny ainan'olona anankiray tany ivelan'ny tany. Fa rehefa le hoe tafody alina na hoe mandeha eny an-dalana reny misy zavatra hita. Izay tsino ny olona rehetra. Anisan'ny zavatra paranormal ny ainana zany le izy hitantaraina. Tany ivelan'ny tany ny tantara voalohany ary no ny atomboka. Tantara ity rangahy anankiray ity fa tany amin'ny taona 1992 tany na 2027 andro volana oktobra zany tamin'io andro izany any ivelany zany amin'ny volana oktobra sady tsy mafana be tsy mangatsika be dia andalana andeha hody izy. Hitanareo zany le ohatry hoe mba avy vobocal reny zany izy reriny eny andalana miaraka amin'ny moto izay mpitondra moto moa zany izy. Raha ohatra zany hoe hitanareo rehefa eny andalana nareo dia mandeha moto fantatrareo fa rehefa misy jiro zany any aloha dia fa hitanareo hoe misy jiro any aloha mazava be zay. Nefa kosa raha misy jiro any rena lavitra be any dia tasana eo anaty rétroviseur hoe ay misy tomobile ho avy zany. Tamin'io andro io honya tsy nisy an'izay rehetrarehetra zay anatany aloha na tany arina fa dia izy rery sisa ny teny andalana efa adivaraina zany ny andro nefa koa alina be zay moa zany no fieritreretantsika azy fa efa maraina le andro fa mbola maizina be. Dia nandeha teny andalana izy mandeha amina vitesse normale tsy mamo izy tsy naninona nandeha amina vitesse normale izy nandeha eo amin'ny 50 km/h eo dia mandeha moramora mieritreritra an'izay zany izy hoe tena tsisy olona mihitsy zany aty andalana aty zany fa na ohatra hoe any aloha tsisy jiro tsisy tomobile any arina tsisy tomobile dia za rery sisy. Izy moa zany tsy tahitra sady tsisy hoe resaka hoe natahotra sinina fa dia andeha hody any an-trano. Rehefa teny andalana izy dia gaga fa misy olona zany teny amin'ny sisin'ny lalana izay manao jogging. Za manao jogging zany moa zany filazan'ny vahiny azy le hoe mandeha mihazakazaka maraina hoy tsika micross maraina dia gaga be izy hoe ahoana ozy izy zany hoe olona amin'ny andro alina be tsy misy jiro manodidina manao jogging ity amin'ny arabe aty. Amin'io zany arabe tena hoe akodahoda fa tsy hoe arabe any amin'ny ville. Dia jereny le olona tena mihazakazaka ary dia lava ilay olona hitany avy aty arina. Dia izay moa zany tao an-tsainy tsy nananeritreritra hafa izy fa hoe ahoana ry zany olona hoe ohatrany hafahafa be zany hoe olona mihazakazaka amin'ny andro aty akodahoda be aty amin'ny andro nefa mbola tsy tena maraina akory. Dia nandeha izy zany anakapovoany kokoa tamin'ilay moto mba ho fantatr'ilay mpiazakazaka zany ilay mpanao jogging misy moto. Dia nandeha moramora izy zany dia rehefa nandalo teo amin'ny sisiny teo ampovoan'ny arabe izy zany satria tsy tiany ho taitra zany le olona fa raha ohatra teo akaikiny loatra dia mety ho taitra le olona zay fieritreretany azy. Nakapovoan'ny arabe izy nijery jereny ohatrany hoe mitsingevana zany hono ilay tarehan'ilay olona mihazakazaka. Dia gaga be izy fa ahoana ary zany izy zany tsy mananeritreritra mihitsy ohatr'izay foana moa rehefa misy zavatra mitrango ohatr'izay tsy nananeritreritra mihitsy hoe misy zavatra hafahafa izy zany na hoe ahoana fa dia hoe izay fotsiny hoe olona mihazakazaka tia kodahoda amin'ny andro amin'ny alina izay fotsiny zany no tao an-tsaina. Rehefa nandeha zany nidepasy an'ilay olona izy dia jerena ohatrany hoe lasa meratsy ny tarehan'ilay olona ary lasa miondrika ilay olona ohatrany hoe andehanao ohatrany alika zany hoe akatopaty. Tonga dia lasa ohatrany uva ohatrany karazana biby nanenjika anazy ilay biby le olona zay mivadika biby moa zany. Zay vao taitra hoe fa ahoana zany nandeha mafy be izy moa le mandeha moramora dia lasa nandeha mafy be nentiny izay fatahorana izay. Dia ny zavatra niandrasana zany hoe eo amin'ilay rétroviseur tonga dia izy ohatry tanareo ohatry hoe amin'ireny film horreur ireny zany satria mety efa nanomboka nalaza ny film horreur tamin'izany hoe misy biby hipoitra tampoka eo amin'ilay rétroviseur na ohatry zany kanefa dia lasa ny vilona tany anaty ala tany zany ilay olona nivadika biby. Izy moa zany mitantaran'izany dia hoe raiky amin'ny telopolo taona zay ny ainako an'izany. Eo zany izy mba metra-panontaniana hoe inona zany iny hoe olona ve ahoana nefa izany olona mivadika biby zany sa ve hoe Wendigo moa filazan'ny zany moa anisan'ny légende urbaine any ivelany any. Wendigo ve sa tsy fantatra zany dia mba metra-panontaniana foana izy zany. Dia izay moa nitantarainy hoe mitantara man'olona an'izany foana ozy izy nandritra an'izay raiky amin'ny telopolo taona izay satria tsaroko foana le izy satria nanamarika ny fiainana anisan'ny zavatra paranormal ny ainako ozy izy dia tantaraiko an'olona foana dia misy mino ary misy tsy mino fa dia izay aloha nitako fa dia tsy fantatra aloha izay tena fahamarinana. Ary ianao ahoana ny eritreretinao momba an'izany tantaran'izany?
miditra amin'ny tantara faharoa ary sika izay niainako za manokana mihitsy. Dia anisan'ny zavatra efa nitantarako tao anatin'ny pejiko tamin'ny Facebook izy ity fa tamin'izany soratra ary dia ho averiko aminareo izay abonné ato anatin'ny ity chaîne antsika ity ho tantaraina. Dia voatsela moa zany tamin'ny taona 2024 angamba nisy tsy diso nandeha namonjy karazana mariage. Eny tena mariage moa zany fa tsy karazana mariage. Namonjy mariage tany Antsirabe tamin'izany dia hoe hitondra tomobile efa mifanaraka moa zany nitato an-trano hoe hitondra tomobile dia tena koa ny hitondra an'ilay izy. Raha ohatra hoe mpanaraka be nareo dia misy an'izay vlog zay efa hitanareo ao amin'ny chaîne anay ao kotrako ilay izy. Vlog izy zany tamin'izay dia efa nieritreritra hoe ho anay izay ty efa manao vidéo karazana vidéo zao dia efa maka vidéo izay zavatra mitranga foana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia rehefa nandeha zahay dia lama tsara mariage nahita trano tsara dia malaza koa moa ilay hoe rehefa any Antsirabe tantarain'ny olona ao amin'ny Facebook hoe misy hôtely misy matotoa sisa dia niresaka an'izany zay tany dia satria malaza be ilay izy izay fantatritsika ihany moa zany fa betsaka ny olona mitantara an'ireny. Tamin'izay andro harivariva zay zany vao andeha hody dia efa mifampiresaka fa andro fety tamin'izay ary tena hitanareo ilay misy fety any Antsirabe ireny tsy tadidiko na Pâques izy zay na ohatraohatran'izany dia mifampiresaka zany zay hoe rapitso tsy maintsy anao vaksiny ilay zanako satria maraina be zany rehefa manao vaksiny zany dia reraka be ilay zaza raha ohatra hoe maraina be zay miainga dia tonga dia makany fa andao ary tsika anainga amin'izao hariva izao. Rehefa hariva koa ny andro hariva be zay vao tafy tany amin'ilay mariage satria harivariva kely amin'ny fetin'ny zareo dia nandeha zahay efa maizina vao niainga tany Antsirabe. Dia zavatra vavako foana moa zany atao anaty Facebook ilay tantarain'ny olona rehetra hoe eo amin'izany tetezana zany no misy hoe rasa efa tafiditra eo dia mahita tetezana anankiroa karaha diso lalana dia mivadika sy ny sisa fa zany moa zany zavatra tsy dia ninoko tsy dia ninoko fa tsy ninoko mihitsy satria za dia anisan'ny olona tia maheno tantara fotsiny fa karazan'ny tsy tena hoe mino be fa manadiady tsara ny ambony sy ny ambany dia tsara foana mifampitantara. Anisan'izany moa zany rehefa mifampitantara tsy voatery hoe mino sy manaiky an'ilay izy foana fa makafaka aloha. Dia niody zay tamin'izany efa alina be nefa rehefa alina ary ny andro amin'ny lalan'ina tsy fantatra nareo nefa amin'ny lalan'ANTSIRABE iny rehefa mody aty dia misy olona foana eny an-dalana tena zay kosa aloha dia tena any akodaoda be any dia misy olona mandeha tsy haiko hoe avy revy dia mody sisa fa matetika aloha ilay izy lehilahy. Dia zareo moa zany amin'io ny niaraka tamiko mivadiko sy ny tantinanay anisan'ny somary ohatrany hoe matahotra zany zareo hoe atoro ny ara ohatra mitondra automobile nefa zary sava tsara dia nitondra n'ilay fiara satria anisan'ny zavatra tena za zany anisan'ny olona conscient tsara rehefa mitondra fiara satria anisan'ny atahorako zany hoe voan'ny accident zany sisa dia mitandrina be mihitsy aleoko ary mandeha mora toy izay hoe mandeha mafy tsy mitandrina dia matetika moa resaka fandehanana mafy foana no mahatonga ny accident rehefa tena dinihana. Dia nandeha zahay dia tsy nijanona sakafo tsony fa hoe fa alina be fa andao tonga dia andeha dia efa ninakinana tany anaty tomobile. Rehefa tonga teo amin'ilay tetezana malaza be eo Ambomandroso moa filazan'izy zay raha tsy diso dia itanareo ilay mandalo an'ilay fisakafoanana iny efa nidy daholo ilay fisakafoanana tamin'izay dia hiampita an'ilay tetezana akaty ka teo amin'ny toeran'io nisy camion hainareo fa tsy azo hidirana anankiroa zany ilay tetezana tsy azo ionana zany fa tsy maintsy mandeha aloha ny ray averia dia mandeha anao avy eo na mandeha anao sy efa mandeha ny averia ohatr'izay ihany zany. Dia tamin'ny fotoana efa ilay camion tafiditra voalohany dia nakasisiny tsy nisy olona mihitsy teo amin'ny toeran'io tamin'izay fotoana izay fa efa nijery hoe sao dia misy olona satria anisan'ny zavatra tena mila hitandremana zany rehefa misy camion dia misy olona mipotra tampoka ny ambady dia nijanona izay ary dia nandroso ilay camion. Rehefa nandroso ilay camion dia gaga be fa tsy nahita olona mihitsy teo amin'ny manodidina kanefa rehefa nandroso ilay camion efa teo aloha keliko mivoaka an'ilay tetezana jereko misy manaloka tsy haiko nazonareo hitanareo ilay jiro mazava be iny satria maizina be eny amin'ny lalana ilay jiro mazava be an'ilay camion iny jereko misy olona mandalo eo akaikany
dia jery gaga be hoe fa aiza ry zany olo zany miampita tao eo akaikin'ilay camion be izy miampita. Dia nijery tsy hitako hoe aiza ilay olona niampita fa nefa nandalo teo amin'ilay camion nisy olona niampita. Tsy haiko nahazonareo ilay izy nanakona an'ilay jiro zany nahitako fa nisy olona niampita teo amin'ilay camion. Dia mahagaga nefa ry zareo tamin'izay zay maka vidéo izay zavatra nataony foana teny an-dalana tamin'io andro alina io fa teo amin'izay fotoan'izay zany tsy naka vidéo ary tena mahagaga. Dia teo amin'izay fotoan'izay zany tsy naka vidéo fa ohatrany hoe reradreraka zany dia hoe mba tapahana kely indray sisy ohatr'izay. Dia teo mahagaga be hoe ito ve zany tetezana ambomandroso zany ho za zany miaraka amin'ny teny amin'ilay vadiko sy amin'ny ilay tontonanay. Dia hoe gaga be aho fa ohatrany hoe eto moa zany malaza hoe misy hoe lolo zany fa nahita olona niampita aho teo alohan'ilay camion fa tsy hitako hoe nakaiza ilay olona. Eo moa zareo tonga dia natao ohatra hoe aza manao an'izany fa matahotra izay patati patata. Dia teo zany hoe gaga be hoe fa ahoana ary zany satria tena mbola nijery raha avy eo rehefa lasa ilay camion hoe aiza ilay olona niampita teo fa tsy nahita. Rehefa niampita an'ilay tetezana nefa izay avy hoe fa lasa lavitra mbola misy olona eny an-dalana azonareo. Tsy tetezana ty olona fa io tetezana io le tena malaza be le taloha le tena misy ana. Dia rehefa vao mandalo hoe chauffeur ka tsy klaxon dia tonga dia mahita alika an'iray dia misy olona. Ataon'zareo koa le hoe nahita silhouette. Tena nisy silhouette niampita teo amin'ilay tena serré tena nefa za tsy te atory. Kokalo ka zary gaga hoe eo alohan'ilay camion misy olona mipasy nefa akaiky tetezana. Za aloha tena tsy nahita inona nefa za tena mahita. Izao misy olona. Sady atory eto Zara mijery lalana miaraka aminao. Za koa tena mijery. Ianareo variana amin'ny resaka fa zany. Fa mijery dia tsy ahita hoe olona miampita. Efa akaiky hoe koa vao tonga saina hoe tetezana ilay izy fa tsy dia haiko loatra ilay lalana. Fa zay zany nagaga tamin'izay hoe tsy fantatro hoe nakaiza ilay olona. Tsy hoe tsisy olona akory ve zany fa nisy tsy haiko karazana aloka nandalo fotsiny dia ohatran'izay ilay tantara niainanay tamin'izay dia mitovy moa zany niainanay sy ilay rangahy teo aloha teo samy mondial dia nahita zavatra hafahafa dia anjaranareo mino anjaranareo tsy mino fa eto amin'ny chaîne zany tsika dia anisany mitantara zavatra karazana ohatran'izany. Raha ohatra hoe malinanao ny tantara ny tantaranao aty dia ho tantarantsika ohatran'izao dia alefaso ao anaty mail ao ambany amin'ity vidéo ity izay vidéo antsika rehetra moa zany dia misy an'izay daholo dia fanenan-drentsika manaraka dia aza teny mitra ho abonné raha mbola mitady fanampany foana ianao. Mazotoa daholo.